Chapitre faharoa hiezaka mantatra ny atao hoe entrepreneuriat zany tsika izao. Inona ny atao hoe entrepreneuriat? Ny entrepreneuriat dia processus de création, développement sy gestion entreprise. Dia ny tanjona dia générer valeur sy hamaly ny besoin-ny olona eo amin'ny marché. Ny atao zany dia mi-identifier, mamantatra ny opportunité de mobiliser an'ireo ressources izay ananana, ohatra hoe vola, olombelona, matériel. De ao anatin'ny entrepreneuriat ianao dia maka risque mba ilancena activité économique anankiray. Zany hoe resaka vola zany amin'ny ankapobeny no tanjona.